mandratatsika ny mozika rock izay anisan'ny kolontsaina tsara angambany raha hoe ny hevitro manokana. Dia nitondra ny tanà Indroka izay ao Antsamanitra amin'ny 7 volana septambra. Concert anisan'ny ataoko hoe ngeza indrindra raha eo amin'ny tantaran'ny rock ary tiana hipetraka isa-taona ilay izy. Niara niasa be dia be amin'ny commune urbaine, ny Ady Printy, ny JSI University, ny Masine, ny Welcome sy ireo hainao manjery rehetrarehetra. Dia ny sonorisation anay amin'io ngeza indrindra eto amin'ny tanàna miaraka amin'ny lumière titane. Toky angamba nomenay hoe anisan'ny show anankiray ametraka tantara ho an'ny tontolon'ny rock eto Madagasikara, ny tanà Indroka 2e édition amin'ity. Omeko fitenenana angambany ny mpanohana, ny mpiara-miasa amin'ity tanà Indroka ity. Anisan'ny koa manohana ny ity hetsika tanà Indroka 2 ity nenay moa tonga dia tsotra be ny antony anohanana an'zareo izay ao masina tena tia mozika be daholo ary anisan'izany ny rock hitanareo amin'izao izay tena tia rock malagasy be dia nafinaritra be anay zany miara-miasa amin'zareo ary ny ao masina mivarotra kojakoja ara informatika sy ara teknôlôjika, ao ny laptop, desktop, smartphone, tablette. Raha jerentsika ny tête d'affiche rehetrarehetra, leader amin'ny groupe rehetrarehetra anisan'ny sangany eto Madagasikara ny raisinay. Ahitana ny Maskatra, ahitana ny tarika kika, ahitana ny tarika poste, tarika raimbolanja, tarika green, ahitana ny Yary, ahitana ny Litsa. Efa eto amin'ny tanàna ilay ry izao dia anotrina koa ny tanà Indroka, dia ahitana ny Rega, dia ny tuba rehetrarehetra ho fehezinay ao anatin'ny répertoire. Mandroso avy aty Rega, mba omena sezana izy. Tsy misy blanc mihitsy io concert io fa tonga dia répertoire non stop io. Dia ny côté technique kokoa ilay resaka son, ny resaka son titane no miandraikitra anazy amin'ity, lumière ihany koa. Dia fiara-miasa anankiray avy amin'ny le net communication ametraka écran ngeza izy ao Antsamanitra. Ilalaovana any Antsamanitra zany dia hisy écran be dia be. Izay artiste rehetrarehetra aloha mino fa mitovy hevitra amiko hoe organisation fanomanana anankiray hafa indray ty tanà Indroka 2e édition ty, satria mitombo ihany ny mpanakanto izay mpakafy mpilalao rock no miditra tsikelikely anatin'le tanà Indroka zany. Ka ty le fizarana faharoa ty zany dia maromaro izay mandray anjara no eto. Dia ho avy indray ny manaraka dia isy atao hoe zanaka raha aminay ireo mpakafy ny rock ho avy indray aka ny toeranay amin'izany fotoana izany dia manantena fa hitohy-hatrany ny rock eto Madagasikara. Hitondra ny tsara indrindra ao Antsamanitra, ho voninahitry ny rock malagasy, ho voninahitry Madagasikara satria atsitoko sahady misy daty any manao tournée any Europe izay après an'ity tanà Indroka eto Madagasikara ity miainga ato izay mi-septembre, mois de novembre izay miverina. Hitondra zavatra vaovao indray hitondra ny rock malagasy, ho riarian'ny rock malagasy ary hanandratra ny maha-malagasy anay izay ihany. Dia ao Antsamanitra amin'ny fotoanantsika ny tanà Indroka 3 septembre apokanay izay miteny hoe raha hoentiko amin'ny fiteny zany doranay Antsamanitra apokanay eo Antsamanitra io, apokanay Dôme, dia manantena ny fahatongavan'ny rehetrarehetra izay dia amin'ny fotoanantsika. Ho elavelany ny rock malagasy. Resaka firalahiana ilay izy, fampitezana ihany koa ny fitiavana hanandratra ny mozika sy ny kolontsaina eto Madagasikara. Groupe firy zany mety hoe handray anjara amin'ny hetsika. Hatreto aloha valo zareo ny ao dia misy surprise be dia be, tsy teneniko surprise intsony. Misy guest ao ny Alkinia, Dark Inside, ho avy ao koa ny Angareo, dia nasainay manokana Bob Taky iny dia ho avy ao misy maromaro sy misy teneniko indray. Izany ilay valo ilay tena hoe ahitana ny Kika,
mimikika, rembla, misy patate, dia riga, pizza, canne mascatra, abasy ao mitarika posta, zarikoa mitarika arikety. Tena mampiavaka ny tiatsika dia fahatenanao kosa karaka mampiavaka ny tiatsika ty fanatsarana foana ny tampinay ao anatin'ny fikarakarana, manatsara n'le ny efa vitanay atoko hoe tsy dia tena hoe tsara ny tamin'ny andian'ny voaloha fa ny andian'ny faharotia resaka côté teknika rehetrarehetra, namafisina kokoa ny resaka sonorisation, namafisina kokoa ny resaka lumière, nanampy écran be dia be zay ao Antsahamanitra, mitondra effet spéciaux maromaro ny namana zay sorana titanina sahady sy mpiara-miasa, dia ny répertoire non stop amin'io, tsy misy pause ao Antsahamanitra, tsy misy blanc zany fa tonga dia tuba rehetrarehetra no iraintsika ao Antsahamanitra. Musicien fixe no mitendreo fa misy ihany koa musicien invité amin'io zay hiakatra eo amin'ny mandritry ny pause, tsy misy pause zany ao Antsahamanitra raha hoe pause ny tenenantsika anazy, fa ny pause miakatra indray ireo musicien vaovao zay image kokoa ny tanà indroka ho avy sy ny tanà indroka ho an'io zany. Azo fantarina ve hoe mety izany le musicien mety hoe tena mititolera hiakatra Gary locomotive, hiakatra ihany koa i Teddy Inox, hiakatra i bibaka ny tarika mascatra, dia hiakatra i tensa, dia ny clavier tsy tadidiko ny anarana izy teo fa aosana ianaranao ambinitsora koto arivelo antanampiresto.